aleo mba hanao surprise amin'ny fanja indray aloha, anao tonga tampoka any an-tanà dia any vao miantso, sady hijeriny zavatra manahirana ny sainy ihany manaroroatra mamangy amin'ny Papa James. Saramba nanahoana izy izay ihany, toa bandy kely ny sariny eo amin'ny FB nefa toa anaran'olo-dehibe ny anarany. Ny feony aloha mbola tanora zany tokoa ny fiainana, manahirana nefa toa mahafinaritra. Nefa trano tsy mety ihany ny akarako any an-tanà. Aleo Papa James anao farana aty. Oay le ty miantso mama vony fleur. Ha, karakory soso. Ha, idina ny Tamatavy. Za nga manana saran-dalany. Sy mba le taxi andrabainina anankiroa izao dia lany volana nampy ny volany sady le ry koa lasa kahihatra be mandreraka sy tsy haiko, mety misy projet ketrehany mihitsy ngamba fa tena tsy mame mihitsy ane le ry tsy misy olana. Alefaso an'le numéro-ko fandefasanao vola iny ary. Zay. Ok. Bisous. Tsy nainao ara-pitso maraina. Oay, saika diniko. Andefaso crédit kely aloha ny numéro-ko atao méga dia mba afaka miresaka amin'ny FB amin'izay sika. Zay Ok. Je t'aime chérie. Inona koa ry tolozako. Tena tafanaiky hidina any Tamatavy nefa olona tsy fatako akory miantso aho. So dia mba vavy antitra manamboatra feo ary iny. Eny efa mbolana izay mifampiresahana atao amin'ny FB fa aleo resahana tsara atao anaty FB aloha vao midina any ka. Io fa anlenina sady. Aleo resahana tsara aloha fa mandeha. Na dia mandefa vola aza. So dia mamasosy tsy mety amin'ny bandy Allô? Ay mo anniversaire ndry raha mipitso. Zao transféré ho any amin'ny dady ty message alefako amindry ty satria tsy misy vola mihitsy aty amiko. Nefa mila mihinana gâteau sika. Ohatra tapaka. Ozako zany. Anniversaire ny tomonaka mo raha pitso. Ahoana ary zany? Tsy afaka mandeha ny Tamatavy zany. Aleo resena lahatra atao amin'ny FB ato aloha raha maminy mba tsy hanafatra fa tsy point izy zany ka. Aleo emotra ny mety. Aleo aloha soratana le message alefa mitomboina le transféreny amin'ny rabainy nangatahana volana gâteau. Tena tsy manaiky mihitsy le raha matoty fa tsy maintsy mandeha hono. Oay! Loza! Allô? Iza? Aha, zany datany. Eno Rico Fabien tena anarany.
any amin'ny hopitaly fa nanina zanako ohatray tsy vavavy ty mijoro tsara mitsena anaty to tsy marary akory fa inona le ty ny tena nitranga teo no ny avininy azo tampoka be taty amin'ny hopitaly iny a to tsy marary akory anie lahy zany mifona ary dada mifona diso a mifona ahoany inona no mahadiso an'lahy aza vao tsara fa tsisy azoko mihitsy na nkely ary tena marina ary dada nanao Facebook teny an-dalana dia inona ny idiran'ny Facebook amin'ny fiantsoana aty amin'ny hopitaly ka aza tapahana aloha ahy nisy zavatra nanahirana ka nilana resaka tsy ankato tamina lalana mesazy ka sady nandeha ny connecta dia izay no niteradoza na vohitsaka zanak'olona ny lalao teny amoron-dalana dia nentina ty amin'ny hopitaly avy hatrany le zaza lozinina rety e tena nahoana le zanak'olona efa nahazo fitsabona izy fa mandovolo sika izay ny netsonanao lahy efa tenenina foana amin'izao rendrarendra rehetra izao mbola zaho ihany oka fa efa matsiary diso ane ahy aza mandaolika lafa mitsangana mahamenatr'olona ohatrin'inona ohatrinona fotsiny vola aloha dia andahody amonjy asa fa miaka fotsiny ao ny asa aiza aloha la zaza ho jerena dia ahoana koa ny vidim-panafody amin'izany efa voavidy avokoa aloha ny fanafody fa zao mamerina ny vola lany sika tsy aloha zato isanjato fa efa nisy fanarahana nataonay dia efa nisy tonton an'la zaza nandony vola rehetra dia io rangah io no resahana moramora fa raha nihevitry ny ray aman-dren'la zaza aloha nasainy nalohako zato isanjato le vola saingy nyresahako manokana le razoko dada toan'la zaza manahirana mihitsy tony zaza tony makiny ohatrinona ho a lay vola fa kelikely ihany koa ane no entiko taty e aiza moa le vavahadiny riko iny itsy angamba manahirana koa izany ka sady toerana tsy mahazatra raha teo ny amin'ity toerana ity tia mihitsy angamba n'la izy ka misy sonnerie moa izy ty sa dondono tsy tadidiko tsara fa efa ela sady ndray mandeha fotsiny any nandeha taty tamin'ilay nanatitra andriko avy mijery fampisehoana indray mandeha iny lo dondono maka odio izy ary zany any ambavahady zany odio mandroso way tsy tia ve le sipana lasa dalandriko tao anaty Facebook iny tena izy ty tena mitovy tsy misy valaka amin'ilay sara mihitsy tena lasa sipa marina ve io sipy io sa ve mbola namany hatramin'izao hitako mantsy indray mandeha izay nisy mesazy mifahafany kodeny io sipy io nefa tao mbola tsy nanaiky nefa izy tamin'iny ndraiky akory loza manao andry salama tsara fantsany anarako namandrikoa aty ve aloha ny trano sa mety diso adresy ahy e faly mahafantatra andry tena mitady amin'ny fahafamarina izy zany tsy diso adresy ndry ka zany tranony saingy mbola tsy ato izy zao zany ve fa aiza hoana izy mbola any amin'ny hopitaly any amin'ny hopitaly soteriko marary zany ary nampanofi ratsy ao maly aliny mila fonja tsy amiko ve izy saika tonga dia amaly ny fanontaniana fa to lasa saina zany izy mieritreritrina ary ty zipo ty ono aky maninona any amin'ny hopitaly kiriko sanatry ve marary voay ny vavahady ary piso kely aizy indri e oy
ary to ifanja ary koa maninona ty ki midofotra tokony jarony elaela tany amin'ny hopitaly dia mba tsy tratrako tato izy dia mba nivela mifanohy fotoana raha bainina koa izay efa ho avy tonga dia midiry elahy e sady manam-bahiny tsika ay ve tonga ty fanja e tonga soa aty aminay tratra soa nareo ela tsy niaona antsika kalainkely aloha e tsy mba mihafahafa kely akory fanja manao kalain amiko sady amin'izay mamikitra be raha mba fantany mantsy fa tomoina vatoko ane manoloana azy io e jereo fa miafy kely tomoina sady tianodositra izany nefa raha mba fantany ko fa tsy sipaka akory fanja fa namako fotsiny ohatra ny variana eto sika andao hiditra ry zareo sady mety efa kaiky koa ngam' izay dada aleo ohatrano miandry azy e andao azy e sady zato efa saika ody maina fa hoana saika ny roa any tomoina ve saika tsy tadidiko ny tranonareo tsy inaoko zavatra mora hita kely ty koa ve dia tsy ho hita ry fanja ka efa arivariva be ny zana na trano lahy tamin'iny e ay tokoa moa ianao ary tsy netiniditra tamin'iniko ka za maika ako inona aloha ny vaovao e to tonga tampoka anga tsy mbola ao anatin'ny fotoana ny fialan-tsasatra nareo zao tsy dia misy vaovao ka mbola vakansa tokoa izay fa nisy zavatra ny akarako maika taty dia zao mandeha aty aminareo zao ahoana reny fomba ilazako miriko amin'ilay nofo ratsy nahatonga niakatra tamiko aty e to sarotra izy ity ka sady to saro-piaro be ilay vatiny marina raha mba hatoky ahy io raha ngatahako iresaka amiko manokandry koa ary to tsy miteny mihitsy tomoina to tezitra fa miezaka manarina fotsiny inona reny ataony eo ary efa lasy fanja tsy ho loza ndao akiry domoina mba akaozio kely osotroitsika sa rano mangatsika inona ny mety daholo satinareo ka na koa fa tonga andio animba ny aniverserako fotsiny to eny anga moa saika isy aniversera vanona teo mivolazana lefa any amin'ny hopitaly nanoherana ny aksidao nataony fafareny za kosa aloha tsy angataka any amin'ny data fa kamaka inona ny mety aminao ry fanja mety amiko daholo ka oay ino misy ola tamy so dadanareo iny ay tonga sady dada tonga sady re ary to misinto tsy azo anga ny vola tany ka mbola tsy manam-bola ondry zareo e nefa raha nieritseritra dia nalohandroany daholo ny vola tare amin'ny hopitaly fangaty tsy nandohan'ilay volany natao nyfahafaniverina tany amin'ny hopitaly teo ry dada niverina ny resaka zavatra kely tany aho no niandry any dada ihany koa ka saingy izany mbola tsy azo zany indray zany ilay vola dia tsy tonga izy fa mety ampiandohavana ny volany amin'ny hopitaly ve aloha ny volantsika any raha azo daholo e misy tsy ampy kely ka oay ary to mahita endrik'olona vahiny ane ahy zany oay marina zany ka miala tsiny fa tonga dia niresaka sika ka tsy nalala nanao fampahafantarana akory ahy izy no fanja namako mianatra amin'ny oniversité tsy miankina eto Antananarivo fa any Tamatavy ny mama no mipetraka izy kosa ary fanja ny dadako izy kosa ny domoina le efa niresahako taminao hatrany an-tokotany teo iny e za kosa no faly mahafantatra anareo za koa toraka izany ifanjamoana eny tompoko tena tsara resaka irisy telo mianaka izany raha ny fitseriko azy zao dia io ny tena tia mifafa matoa izy tsy mety raiky piti amiko maninona raha tonga dia nandeha taty ankizy vavy io dia nyza mbola tsy raiky piti tamin'ny fafa zao efa sarotra ny anongotana tompoko ny fitiavana amin'ny fafa vao tonga ngelingely izy mahasositra
mampivotifobitsy tsy ireo anie fa le rifa fasidata miaraka aminy. Andao ke natra mifanjere amin'ny fandraisana taksitsika. Danonareo raha andefa ohatra mbola manao zavatra e. Iza koa ny andeha anatitra ny vadiny kelinao io. Vehivavy ratsy saina masosotra tsy. Eny ary mazotoa zany re a. Samy mitsy angamba ny tianao hoeno amin'izay lepinareo roa any. Ndana koa any fa tsy rarahako e. Andao ary sika vao tonga avy any Tamatavy mihitsy zany reo. Ie, andao dia eny an-dalana manondresaka e. Tena efa ela marina zany sy niakatra taty Antananarivo a. Mahita fiovanjavatra be mihitsy. Aleo atsony Papa James rehefa avy eo dia mody lazaina hoe tsy misy trano itobiana eto aka tsy maintsy makany aminy. So dia tsy rara iny mantsy aka izay voaloza. Sady zaho tsy teo any amin'ny fanja satria tsy nataoko fatany akory ny fahatongavako. Aleo ankalazaina ihany ny aniverseran'ny Domoina androanina dia tsy misy vola aza ka aiza ireny no ahitako gâteau e. Eny e, na tsotsotra aza tsy maninona mba atao surprise. Misy mesazy tonga zany hoe jerena mesazy avy any amin'ny fanja hoe ahoana ho tsy maintsy miverina any raha-pitso maraina fa adino any ny poketrako anankiray misy hoe tapaka le mesazy ary tena mesazy homalika izy zany fa zao vao tonga. Madala ihany koa toy ny opérateur tonika sa réseau fa hoana koa ary zany ataony fandy zany. Angako mitondra poketra anankiroa no hoe adino ny anankiray. Inona indray ary ny sinema hitranga ao. Marina raha tsy hananjina amin'izany Domoina. Indrindra moa raha fantany fa hifanja ny tena tiako. Hoay ve ty miantso indray ty ramatoa ty. Allô? Tonga eto Antananarivo a? Ety akaikinareo ety? Le toerana natorinao iny e? Aiza lahy? Fa maninona koa ny tonga tampoka ohatran'izany? Za rehefa nampiomana ny lako sady za tsy manana trano itobiana eto Antananarivo. Lasa lany amin'ny hotely fotsiny ny vola tokony omena ny lahy raha tsy alainy lahy. Dia ahoana izany? Aiza ho aiza tsara? Dia ohatran'ny ahoana ny akanjo anaovanao sy ny sisa e? Raha matony tapitapy. Ahoana indray koa re zany? Aleo ilavonjy amin'ny rabainina indray aloha. Inona re mipaika e? Fanjakoa efa tonga ao trano sy Domoina teo. Sady tezitra be izy ny laza hoe tonga ato ny vadinareo. Efa mikarakara azy ny mpiandry trano. Inona re ny figailana amin'ity ramatoa tamin'ny mananotaniny ity? Hitako ny hevitra. Miangaviko rabainina mba mody hoe izy no mitondra an'ilay compte Facebook iny. Sady anarany rahateo no nampitondraiko an'iny. Dia izao no asiana teneniny rehefa tonga eo ilay ramatoa iny hoe James anao anarako fa Papa James anao anarako amin'ny Facebook. Dia hoe za le mifankaty aminao iny. Ary ahoana nefa fa tanora kely ny feoko rehefa miresaka amina. Zao fotsiny
lazaina hoe nombeko mizanako lany telefona isaky ny miantso ianao. Ye mifanara-tsaina manko izay ro lahy. Norma be le fika aleo tsona amin'izay raha-bainina nefa marina raha mbanaiky an'izany izy. Fiangaviana farany rangahy io a tsy hanao adalàna ntsony raha vovovaty indray mandety. azo mba elaka efa fazitady izany ka lasaiza mo dadandriko oay fafaka mahazatra anareo mety daholo ka nisy zavatra natao mivetivety ony tsy miteneniny koa le iziko lasa niaraka mivoagana izy fafafa samihafa fotsiny zavatra nataony. ay tokony tsy ho ela zany sa ve tonga dia andeha kanito fotsy mantsy ny antondiako sandrasako ihany re zany ry koso misy tantarana an'le nofy. tena vehivavy tsy mieritreritra mihitsy ty tsy mba heritreretiny akory vadin'olona ny tedaviny tsy mba mandefa fisainana lavitra akory. lehilahy efa mikotikody azy zao ve nama dia mbola isakoroana ihany sady amin'izay eo akaiky ny vadiny mandreraka mieritreritra azy zany tsy maintsy tsara velatsy ety ve za amin'izao. azafady ary tovariana be ho andry lasa saina hoe inona fotsiny ny ataontsika roa vavy eto mandra-patonga andro zareo. ndao rangahaka zava-pisotro sa mbola tsy ny sakafo maraina dia malay ny sotro. tsy manina ka zay mety amindry. ahoaraka ko azo vetivety ohatra ary taona sindry zava-pisotro misy alcool mahazaka an'iny ve ndry. oay tokoa tena tsy tonga saina hoe misy alcool ty ray ty nefa aleo eo tena lasa saina mafy tiaka izy vavitika. maninona mora manandrina kely an'ity analanalana saloha. tena mbola indray mandeha kiany nanandrana andreny dia tsy tia hanandrana tsony zany sa noho ny anniversaire andry dia mba hanandrana kely. fa taizany nalalandry an'izany. io sarindry mipetraka io misy tady nahaterahanako. marina izany zaky mbola tsy nikitika nytony alcool tonina andray mandeha aza nefa mba hanandrana androany. ao ampidino ataovy kelikely aloha ka tsy tokony isotro fa noho indry dia hanandrana kely fotsiny. samy mihitsy akia ampio ihany rehefa avy eo ndao ary tena ho mahamety tosipitya so dia verindry koa fa zany nampisotro an'io tsy losa raha zany no mitranga. isy rangano tompo-kevitra ataovy mamimamy aloha ny andrira mbola tsy mazoty amin'ity mafanafany ity ny anao ataoko cocktail. oay tsy mefy iny tazako miara-miditra mitadandriko any amin'ny efitranony iny. hoe tserena tsara andriamanitro tena izy losy ty maty ny aratratra ny ato dia andeha ve lasa tsy fantatro ny antony andeha ny anaty raha mandeha. losa meto ka. aty ve nareo ty ambadika ty zay oay ary to misotro nareo zany. mba nisotrosotro kely teto zay ry vavy anniversaire ny androany anao sa le anydomoina. tena mba hisotro kely koa fa voava ihany ny olana tamin'le raha matoy iny. lasa nandamina azy any amin'ny efitranony any tada. ene faly aloana dia mbola misy olana azy amin'ilay sy domoina. mino fa tsy nahazaka olana na tonga azy isotro fa tsy anniversaire zany nefa nge hifandra tsy makalaky mihitsy fa sady tsy tonga saina hoe zary-piaro amin'ny domoina.
Ary tovariana be hoa elahy e. Tena vaovao aminao zao e. Voalohany sady farany isokotika. Ndreo rangamba sa misotro daholo fa inona ary ty? Ohatry. Ay mbola tsy natory e. Saika ateriko ary ambony fandriana mantsy. Tsisy midôdô zany eo a. Rehefa aveo ranga zany e. Sady aterindry koa ary fanja. Kay le aza. Tena ohatry mamo azy zany. Io ake mbo karakara dia mbo iangaviako koa mbo ikarakara fafavy. Eny kia. Ohatrany dizina zany. Tena miporetiko tomoina marina. Tena tsy zakany le toka. Marina raha tsy anahirany ty androany ty. Mamy vao maray. Andao aho raha terindry e. Ao aiza mifandrina. Tsy misy tsininao re zany e. Ary tsy mahagaga raha ametraka an'izany fanontaniana izany ianao. Ary mino fa ny filazana ny marina ny tena mampety ny zavatra rehetra. Tena zany mihitsy angamba. Fa inona raha marina ambaran'ity rangahy ty e. Lainga indray zany le nambarandry zareo tery am-bavahady hoe izy ny tompon'ny compte Facebook iny fa indramana sary somena finday rehefa mandray ny anjoko fotsiny le zanany lahy. Ny tena marina dia izao hoe tsy misy zava-pantatro raha Facebook ny resahana. Tsy mbola nanao an'izany ary tsy nieritreritra nanokatra an'izany akory. Fa ny angavy mafiafa fa zanako dia nanaiky tsy fidiny many olany. Izy sy ny eviny samirery nanokatra an'iny. Ary izy ihany no niresaka sy ny fankatia taminao tao. Nandray vola taminao sy ny sisa e. Ny tena marina nefa dia efa manambady atatrany izy ka sarotra mihitsy ny andray anao aton-dray. Tena menatra anao tsy hitako izay ambara. Aza atao mahamenatra zany fa fomban-javatra e. Ny teknôlôjia raha teo koa ne efa nivoatra e. Fa zao no inona ny tena nanosika anao ny fandray taminy? Efa tsy akanafina ny marina moa izy ity ka dia ho resahana tokoa e. Toy izao le izy. Any Tamatavy no mipetraka. Mananjanaka vavy izay antsoina hoe Fanja. Mianatra aty Antananarivo io zanak'io dia izaho irery no ao an-trano rehefa mianatra izy. Fony mbola kely anefa Fanja dia efa nilozan'ny dadany nanambady vazaha tany an-dafy izay roa vavy. Dia nanapa-kevitry ny tsy hanambady mandrakandroany. Taty aoriana nefa dia nomeny fanjakadao finday avolenta sy ordinateur dia nanokafany compte Facebook ihany koa. Tao no nampiova ka lasa tia serasera sy lasa nanao andreny fifandraisana hafahafa tamin'ny Papa James ireny Mba lalina koa zany Tena miala tsiny raha namono lasa e. Be fanontaniana be koa ny zahay. Tsy maninona ka. So dia manahirana ny vadinao aloha ny fijanonako elato amin'ny efitranonao ato. Tsy maninona ka. Sady za koa ny marina tsy manambady e. Fony mbola kely fafady ny saraka zasy ny reniny. Nanambady lehibe ana orinasa raika tsy napakabady mihitsy hatramin'izao. Tsy manaiky anao akavady ve ny zanako lasa ianao mihitsy ny tsy te haka? Izy aloha tsy nandrary. Ary tena nampirisika aza fa za no misalasala sao dia mahazo olona misy toetra ka hanahirana indraiko. Ary tena mitovy zany ny zanantsika. Manontany afoana izy saingy tsy mampirisika fotsiny nefa tsy mandrara ihany koa. Ary maninona tokoa moa lary raha matoty iny ho alaiko vady. Tao mbola mety mety mbola azandriko io sady mety mbola miteraka tsara zandra ny fahafaha. Sady samy tsy manambady koa izay roko. Ary toa variana be ianao? Way, ary toa misy miantso ny findayako fa tsy hitako. Saika tsy hitako mihitsy ity marina. Mbola silencieux koa kaiky. Ay fahafaha kay. Biby fotsiny etala. Isakafo angamitsika sa ahoana? Sakafo maraina ve izy zany sa sakafo atoandro aloha e? Tsy fantatra tsony e.
aleo aloha vita tsara ny resaka vao midina antsika ka amin'izay samby afa-po tsara sa hoana. Tsy misy ato akory ny ankizy ny antso antsika hisakafo ka tonga dia misakafo ntsika fa lasa nanatitra ny domoana vetivety fa fasifanje fahaterinao aiza hony ndray mba mitovy amin'ny anaran'ny zanako koa izy izany ka hoe misy zavatra alainy vetivety hony any amin'ny dadaniko ao makatoerany misaotra tena marina mihitsy ilay fitenenana hoe mitera mba hahita tena marina raha izay olana ny vahana noho ny adalany fafahazay ny tany saina angamba efa tsy hita tsony tena mamerina amin'ny fisaorana anao aloha fa raha tsy hainao angamba dia fahafahambaraka faratapy no nahazo aho tena tsy hitako izay fomba hisaorako anao tsy misy fisaorana re izany tsy atao matezitra na mahakivy reny fa fomba mpiainana ary matoa reny ny tranga ao ny antony mety hoe natao ampikambana antsika roa koa angamba tena manahirana ity teknôlôjia ity ka mila mailo ianao ry vony fa sao dia izao ilay hoe izao sy ny raiko dia ray ihany dia amin'ny alalan'izany no nahatongavako amin'iraina mahalasa saina ka nefa toa tena resaka olon-dehibe no nataonay teo mino aho fa reny ny tena marina efato ve nareo nyverina sady mantsy izay fa nandeha taksi domoina tena rabofy le tie osa masina ary toa fanja fa maninona ato ndry ary angamba fankahalalina reo rovavy za koa ary ane mbagagy io ane ilay fanja zanako marina ve izany ry fanja ie marina izany izy ny mamako fa ahoana aloha izao ry mama fa maninona mifanena atsika tena mbola tsy voatantarako indray ilay no firatsy andeha ho tantaraiko andriko raha izao ny zava-misy sao dia tokony tsy ho tantaraina marina ary izany matoa be sakatsakana ohatran'izao nefa toa tsy miala ato an-tsaiko nefa ka tena tsy mahazo aina raha iny tsy voatantarako ka tsy maintsy ho tantarako ihany iny rehefa fotoana mahamety azy ary toa samy variana ane tsika izany ho ahy aleo angamba fa mihitsy no hanazavany zava-misy tsy aleo ve dada no manazava azy kosy ka mety tsy ho fantatro ny antony natongavany fanja teo ankoatra ny mahanamanao azy ko ay marina miandra ny domony sika dia misy vaovao ambarany anareo voinona koa tsy misy an'izany mipetraha mihitsy aloha nareo fa mila miresaka tsara tsika afabaraka ny fanja andro any sady nandeha tsy niteny taminy mitratra ny aty an-tranon'olona koa ny tena loza sao dia ho toizany James eo anoloana eo ilay resaka manany any alainy vato teo tsy haiko aloha na manany any na tena matotra fa mbola samy sangisangy aloha ny anay fa mety ho raikitra ihany raha samy matotra fanja mansy mba hoe namandrikoa no nandehanany ato fa tia izany manahirana sady mahamenatra ary tena io marony tokoa ilay namany lazainy anandray mandeha ry tenentsika azy ireo ve ny zava-misy marina sa hoana ry fanja aleo aloha miandra ny domoana vo milaza n'izany ka sady izany tsy mbola resy lahatra amin'izany aza tao an'izany ranga rehefa nilazainay ireny ane ny marina ka mbola inona indray ary aza hitako ka tena tsy manaiky tokoa fanja izay vo tena votsodroa domoina efa mikasa moy ahy satria nilazako ny fanapahan-kevitro fanja nefa tsy mety manaiky ahy domoina azy efa mba nandresy lahatra azy fa ary tolozanareo roa mifampibitsibitsika fotsiny fa tsy miresaka aminay kory oay azafady rery zareo tsy misy tsiny ka
ianao zany le namafanjany miantso azy indray mandeha tany tamatavy iny? Za mihitsy iny elana tsiny fa tsy mba mahalala nandalo tany an-tranonareo mihitsy moa tamin'ireny, zany hoe tsy nanam-potoana mihitsy ny tena mariny. Tsy misy tsiny ka to mbola menatra ihany satria moto fanina fotsiny izy fa tena izy ny mpanadala tao amin'ny Facebook tao. Aleo foanako tanteraka eo anatrehany James ny compte Facebook iny rehefa avy eo mba tsy isiany tranga manahirana samy hafa tsonka. Zory tata le resaka tsy maintsy isaraka ihany zazy fafa. Fa loza iny ty lazainao anaka? Tsy lozaka, tena resaka matotra izany. Tena mifona ary mialatsiny aminao Fa maninona no manao an'izany nareo e? Aza vao amiko fa tsy mazava mihitsy ary tsy azoko ekena mihitsy raha tsy mazava amiko. Aleo hitantarako ny zava-misy marina ianao ry dada. Fafa tena vitanao ve nisaraka amiko e? Tsy napoiziko. Ekeko fa tsy tianao tokoa tamin'ny fotoana nanekeko mifampifadiana antsika sy saingy no mifiasika fampitondra antsika tato an-trano dia lasa raiky fity tanteraka taminao ary tsy vitako izany hisaraka aminao izany. Marary ny foko. Tena mialatsiny aminao ry Domoina. Tsy vitako tsony ny tsara velatsia fa aleo tsoroko ny marina, tsy afaka mitianao ny foko. Nondray saika ho tianao ihany tamin'ny voalohany fa nonitako fa tsy nikasa iraiky piti tamiko ianao dia nisakanako ny foko tsy tianao. Eny raha bika sy taremba amin'ny atsara toetra jerena dia tokony tsy tady vady hafa intsony fa tena marisy lahatra tanteraka ianao. Fa ny olana tsy fanerinany antsika fa fakatoavana teny ray mandreny fotsiny ihany. dia tena tsy mba mahasambatra anao marina fe manambady ary fafa. Mbola sarotra re zany ry Domoina. Sarotra ny molaka ny foko itianao amin'ny fitiavana marina. Tsy maninona raha fandevitra na dia mangidy amiko azy izany. Mahery loatra ianao sady fetsy. Naleonao nanaja mifadiovako mba hahafahanao miala moramora rehefa tonga ny fotoana mahafonina anao isaraka amiko. Nefa ny zavatra tsy fantatrao dia nampiditra lalina tamin'ny fitiavana anao ny fifandraisantsika sy ny fihetsika nataontsika mody ny fifankatia isan'andro ireny. Efa lalipaka ange fitiavako anao ry fafa tsy vitako izany. Mifona ary tiako anenao Avelao aloha akasaina kely fa tsy hitako izay ambara aminao. Mametsy ny hatanteraka ve ianao? Tsy haiko. Any amin'ny tatanao ianao no tokony mifona satria namita kasika lasa mody mifankatia mba hamaly faniana azy ireny tato an-trano. Raha fantany mantsy izao fisarahantsika sao dia mety akarary fo azy. Ka tsy azo terena anie ny fitiavana ary Domoina. Misaotra anao ny tia ary anaiky an'ireny rehetrarehetra ireny fa tonga tia ny fotoana tsy maintsy hafarany raha hikena sitrapo ihany koa. Andrekako tena tsy hitako izay anaovana an'ireto olona ireto ka tena entsana ny tantarany. Tena tsy tia azy tokoa ve ry koa sady mbola mamy Domoina dia mahateny an'izao rehetra izao. Tena tia tokoa ve ianao? Samy femoa ny taninao efa fantatrao fa tsy tianao ataloha fa lasa tianao tanteraka taty aoriana. Eny tianao ve ary raha fitiavana tsy sitrapo no iainanao isan'andro? Domoina, ampio ary ahy raha tena tia ahy ianao dia ampio andresy lahatra ny fanja mba hanaiky ny fitiavako. Andriamanitra, fa iny kilosa lasainy fafa. Tsy menatra ve sy milaza an'izany ao anatrehany Domoina. Entsana izy ity ka
marina raha tsy hamenatra to tonga mpiady azy mivady fotsiny ahatonga afako. Tena zany tokoa ve ny any am-pondriko hatramin'izay tena tia masina ve izy le mikoty atao anaty Facebook sy le tany tamatavy ireny. Neveriko fa sangisangy mantsy ka tsy nanaika. Soko fa tsy nanaika fa manambadika izy. Ataony doboka mafy nefa mifoko tamin'ny lazana azy teo iny. Sanatria ve ka tia azy ahy tsy anaika aloha any sitraka fitiavana feno alahelo ny hafe. Vehivavy ihany mantsy ny tena. Fafa tena mihevitra ho inona mihitsy ary ianao ty. Efa tsy hakenao fitiavako nefa mbola terenao andresy lahatra olo tianao koa ve tsy maneranao fa miangavy iny mitovy tsy miaina eto ambonin'ny tany ihany raha ifanjany tsy manaiky ny fitiavako. Ary efa nampahafantariko anao tamin'ny voalohany fa tsy maintsy isaraka isika. Nanao soni mihitsy sika roa ny amin'ny fifanarahana. Efa talohany izany fa mbola tsy tianao ato amin'iny fa zao kosa nefa. Tena enjana izy ty. Eny aleo asa aloha any dia vetivety kely. Aiza ianao? Tiako ny rehetra eny angamba. Aleo any dia fotsiny azarahana raha mba mety aminao. Tandremo tandremo voadonan zavatra any. Aleo irenireny ny rehetrarehetra eny mamaty araha tsy maninona. Tsy misy anjara masoandroko tsony eto ambonin'ny tany mantsy. Toy izay ry dada ny zava-misy teo tsy nanatitra ny domony izany izay teo iny fa nandeha niresaka sy ny fandresy lahatra tany ivelany tany. Mangavy anareo rehetra andresy lahatra ny fanjanaika dia efa nifona tamin'ny domona no nifona taminareo rehetra. Tena enjana izany ry zareo aleo ary aloha anontaniako domony ahoana ny tena hevitrao amin'izao. Nandeha taiza mariny ry no nandeha teny aho dia tapa-kevitra kanetra amin'ny dada dia tany any nagasaina ary dada James sady nisy zavatra nalaiko tany no fitiavako amin'ny fafa dia tapatrikevitra ny saraka aminy ary mitsotra no azy fanja. Tena ampifonao ve ny tenenanao an'izany? Nanganako tanakavana izany ry dada. Tena vehivavy amin'ny teny amin'ny riry fanja ekeo ny fitiava amin'ny fafa fa izany no mahasambatra azy no koa fa mahasambatra anao izany. Dia tezitra taminay izany nareo tamin'ny nanaovana ny raranareo reny? Tsy tezitra akory izay tamin'ireny fa niteren'ny fitiavan-dray aman-dreny. Rehefa faly nareo dia faly izay. Saingy ny fitiavana tsy azo terena ka izao ny hafaranay. Fa inona marina ilay zavatra nalainao tany amin'ny ry dadanao ry domona? Nonona tsapa fa tsy azo terena marina ny fitiavana. Iny ateny an-dalana iny dia tapa-kevitra fa asehoko amin'ny dada amin'izay ilay taratasy ny fanarahana izy fa tamin'ny voalohany. Indrindra mba handreseko lahatra ny dada naiky ny fisarahana izy sy mba tsy hanomezany tsiny amin'ny fafa. Fa nga tsy nomenao azy ilay izy tamin'iny? Fa inona izany taratasy izany taratasy hafa nomeko azy tamin'iny ka androany vao nomeko azy ilay misy soniantsika roa miaraka. Ty netiko ty ilay izy sady efa nasiany sonisy soratananay. Azoko jerena ve ao hoe? Ty jereo tsara dia efa kio mihitsy raha mety amin'ny dada. Orak'izy nisy an'ity ve dia tsy nahalala ny teny akory nareo dia ny mbola tsy lasa lavitra ny raha sa natahotra anay ao hoe? Izao Rico Fabien sy ramatoa kely domona dia mifanaiky fa ankatony fampivadiany ray aman-dreninay roa tontanay mifanaiky koa fa anio fihetsika amin'ny toro fitiavana rehefa eo anatrehan'ny ray aman-dreny. Izaho Rico manokana dia mianina fa hanaja ny fahadiovan'ny domona hatramin'ny farany. Atao izany mba tsy hampisy olana rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy isarahana na koa raha mifanaiky fa hanamary azy marina miara-manao sonia.
tena raisiko lesina lehibe aho indray mandeha iny. Ny hevitra mantsy fa azo terenana ambolena tsikelikely ny fitiavana ka dia nahakanina ankizy vavy no vadiny zanako. Tsy nohenoka akory no filazany hoe mbola tsy vonona sy mety tsy iraiki-pitian'izany tovavy izany. Tena sarotra tanteraka ny toetra ra e. Tena mila maka saina tsara vao manapa-kevitra rehefa ohatran'ireny. Ny amantsy tsy anireko amin'ny fanja amin'ny resaka fanambadiana io dia ny fahatahorako olana ohatran'izany. Efa nahita tamin'ny nanambadiako ny dadany. Tsy mifanentana mihitsy izay. Izy manam-pahaizana. Izaho tsy nandalo fianarana betsaka dia iny saraka mbola tanora iny izay. Ka ny fahatahorako any fahafahazo vehivavy ratsy toetra sy tsy manana faharetana ao tokantrano koa aneny nandreseko lahatra azy anambady an'iny tovavy iny e. Sady tsotra iny be fandeferana, mahay miara-monina amin'ny olona rehetra koa. Tena tsotra tokoa aloha iny ankizy vavy iny e. Tsy diso safidy ianao saingy atao ahoana moa fa tsy azo terena ange ny fitiavany. Ka eo indrindra tsika izao. Ahoana ny fangatahany any fanja ho vadiny? Mety misy fanantenana ve? Tena hitako mitapitapy mihitsy masilere amin'ilay fitiavana ny zanako aoko. Aleo aloha dia any an-trano izay roa vavy dia any izay maka saina e. Madinidiny miaraka any koa ny antsika roa e. Taiza koa mbola nisy olona roa vavy mianaka vadin'olona roa lahy mianaka izany. Allo? Fa maninona ny tsy mba mifandray amiko mihitsy ianao? Matahotra sao dia hanetsika ny aretim-poko ve? Efa sitrana ka. Mbola tia ala olona tiako taloha ilay sakalindry dady iny. Mbola niandry foana hono izy ka mifaly amin'izay ianao fa samy sitrantsika e. Tsy hitako ankizy ambara. Engane ka mba ho tena tiandry tokoa ilay tovolahy zany. Tena tia izy matoa nandry ataonany. Mitotototony angavy tamin'ny dada foana ange hono izy e. Na dia izany aza mbola tsy nanaiky asa fa mbola andalam-pandiniana. Marina kay ilay hoe ny tena fitiavana dia manao izay mahasambatra ny tiany. Saotrandry domoina mendrim-piterana tokoa ny toetrandry. Raha mba fantatrao mantsy fa mbola tsy nanaiky foana ny fanjatra amin'izao e. Le tiako, le tena tiako. Mety andatsy avy ianao raha tsy manaiky ahy fanja. Ary tao tsy miteny ianao. Allo? Mbola miaina ange aho vao mamaly e. Sao dia mba afaka miontsika? Azafady ake. Roviana no mety aminao ary? Mety amiko daholo ka. Raikitra zany e. Zao voatsapako hoe tena faly aho. Tsy andrina lahelo ny tomoina. So ihany fa misy an'izany bandy zany. Engany mba anaiky ahy fanjandriamanitra. Fa maninona ary fanja no niangavianao mba ho tonga atsasakadiny melosika? Amin'ny 5 arivarivana ny fotoana nomeny domoiny. Nefa Sorry ny antony. Misy resaka mbola tsy vitantsika. Misy resaka? Resaka inona ki? Ny antony nahatongavako tapaka tatika nahatonga izao fiovan'ny tantara rehetra izao. Ay tokoa moa. Inona marina ary fanja? Izao ary natory maraina tamin'iny dia nanonofo ratsy be. Tsy nahatombona ka tsy maintsy nanapaka biany akarako tany Antananarivo mba hahafahako mitantara azy aminao. Saingy tsy voatantara mihitsy raha tsy andro any angamba. Tonga dia tantarao re dia ambaraho tandremo tsy tantaraina tsara ary ha. Ary maninona moa raha tsy tantarainy? Enao kosy aza tao an'izany kifa efa tsindrin-taona be mihitsy ane aty aheno e. Sao ary nanonofy aho hoe nisy olona namatotra ny tanako sy ny tongotra dia nahantony ianao. Ny antsoantso vonjo mafy ianao saingy tsy nisy namaly. Nijereko tsy nisy olona afaka hamonjy anao teo afa-tsy za rery. Dia iny andeha hamonjy anao iny ny tapaka tampoka nofoko.
dia nandray fiara avy trano dia tonga taty noho ny nandeha nefa ianao dia mikasany andeha korana iny tena misaotra anao aloha nandeha nanavitra ahy voafatotra tokoa satria niterena nanambady nanery tena mantsy satria tsy niterena tamin'iny fa naporisiana sy nitolorana saingy na tsy ary tena ho voafatotra zao voavany fatorako izany sady efa tsy mifamatotra koa le miaraka tamiko amin'izao satria efa faly sy nahita ny anjara ny tia sy tia azy izany misy ifandraisany vezany zavatra resantsika izany tena misy ifandraisany tokoa satria tsy voninanavitra andraindry vonina tanteraka ka ary mandraka rivo doridory misaotra kiry malala malala ahoana zao vao mitamberina atao tsy haiko ihany koa fa nanofo koa akay izany inona nofinao tsara aloha sa ratsy tsy haiko aloha na tsara na ratsy fa mitovy an'izao ny ianako izao ihany ny fahasambarako tao anatiny na nofo nanao mariazy tao am-piangonana tena sambatra mitairy ny dada vao maraina nefa lazay ny fanapaha-keviny amin'ny akany vady hoa izany very tanteraka le nofy tsy takatra ny saiko mihitsy zao ianao tonga namerina sy namelona azy izany veky malala fa izany azonao nofo nanaovanao mariazy tena isika ny fanoroko ateo e zay no natadiavako azy ary tsapako ny aina n'le izy mihitsy ano natsapako hoe tena niendrika eo mihitsy ka le izy aiza koa e tamin'isika ianao na voalohany tao anaty fiara no tao saika tsapako hoe mitovy endrika amin'le olona azoko nofondry niniko nofoanina tao an-tsaiko le izy zao kay vao mitamberina andray afa koa izany a fa faly izany ela zao tena faly a hoay ary variana be isika fa efa rika idomona fa tonga ary bokopla be izany manahoana daholinareo ndao any trano ndray fa miantso data fa misy voavoa lehibe ambarana ony dia ansika manatanteraka amin'ny programantsika rehetra dadiza ary domoina any aminareo ve any aminareo re a dada mifafa mantsy izany e dada James ndriko kimba mampime Record FM manolotra anao izao mariazy kambana nosoratany Élisée Romuald ary mampiolona Erlanto Rakotomalala olo ravaka ary Liva ny volatiana radio Elso no anome aina ny tantara nandray feo Dezy nanatotosy miaro fi mariazy kambana